Atsika rehetra indray tonga eto plateau ny Ayayay androany anao interview na artiste malagasy anankiray tsika Idéal Soa miaraka amintsika androany illustratrice izy mikitikitika kely ihany koa ny resaka graphic designer ary izy no nandresy tamin'ny concours hackathon BD nataony amin'ny vola faraparanteo faly mandray ny Idéal Soa eto plateau ny Ayayay zay androany miarahaba an'izay mijery ny Ayayay rehetrarehetra dia misaotra anareo nanasanay resaka eto ny saraiky eto zany ny voalohany indrindra angambany dia ny tantarako miaraka amin'ny zany fanaovana sary zany sy ny graphic design zany dia ny anombohako azy angambany dia le sary voalohany indrindra nataoko tamin'ny digital io zany anisan'ny sary voalohany nataoko tamin'izany 12 taona angamba na 13 taona tamin'izany zany azoko atao hoe internet angamba ny tena nampianatra anahy ny internet nahalalako zavatra tamin'ny internet mijery karazana dessin animé karazana tantaran-tsary dia teo no nianatra koa hoe amin'ny internet no ahitana tutoriel tamin'izany tena betsaka ny page mizara maimaimpona hoe raha te hanao sarin'olona ianao dia izao atao dia izay zany narahako tamin'izany tena hoe fitiavana sary fotsiny zany hoe mba te hahay sary fa tsy hoe tiako atao asa le izy dia taona kely taorian'izay nahita hoe misy zany sary atao amin'ny solosaina zany sary numerika zany afaka lokoina amin'ny logiciel hoe photoshop io ohatra na ohatr'izany dia les conditions tamin'le izy teo hoe mila manana tablette graphique ianao dia ozy hoe zary tsy manana an'izany dia nefa tena hoe te hanao be an'le sary numerika zany dia io sary io nataoko tamin'ny taratasy dia nalaiko sary tamin'ny fakantsarany zokinay dia nolokoiko tamin'ny photoshop dia io zany anisany hoe fierté ako voalohany zany hoe navita an'io dia vita izay mbola tsy teo aloha le hoe tiako atao asa io satria tamin'izany fieritreretako zany hoe mpanao sary zany ohatran'ny asa tsy avelona asa hoe iza koa ny vita sary atao iny zany fa teo indray le miverina amin'ny internet foana hoe misy ke zany asa hoe professionnel amin'ny fanaovan-tsary zany sady amin'ny sehatra be dia be na amin'ny dokam-barotra ianao misy mpanao sary hoe zay mila mpanao storyboard hoe karazana sary tsotsotra ahitana ny fizotran'ilay dokam-barotra hoe tia le olona maka an'ilay zava-pisotro ohatra dia tia le olona falifaly be hoe wow tsara be le jus ohatr'izay dia misy zany storyboard dia misy koa ke mpanao sary amin'ny sehatry ny horonan-tsary na ny animation atsoka hoe tantara-tsary mihetsika zany dia okay BDB tena BDB mpanao sary ao hoe zay manao sarin'le mpandray anjara fototra fotsiny hoe zao ny endriny zay manao sarina varavarana misokatra sy misy fotsiny zay manao sarina bozaka zay dia mbola misy koa asa hafa ho an'ny mpanao sary anatin'ny jeu vidéo hoe zay manao mbola mitovy amin'izay hoe manao sarin'ilay olona lalaovin'ny mpilalao dia teo zany nahita hoe misy univers vaovao be ho anahy kay afaka atao asa le izy dia mifantoka kokoa tamin'izay satria nanao zany taloha an'izay ny eritreritra hoe dia hanao graphic designer fa ohatran'izay mety asa ekeny be sy ny maro kokoa zay ngamba ny ahitako débouché kokoa dia sady nianatra graphic design zany nianatra fanaovana sary dia reny nietiketiko teny foana dia ozaray roa ngamba ny vanim-potoana teo amin'ny parcours hoe tamin'iza 12 taona zay ka tamin'iza 20 taona nataoko hoe fialam-boly fotsiny le sary
nataoko andrakandrana daholo zay afaka atao a tsisy hoe zavatra matotra be dia tamin'izay a tena nanararoatra nanao sary zavatra tiako ohatra hoe fanary za tena tia mpihira koréana be a dia tamin'izany a tena liana be tamin'ny clipn'zareo tena hoe misy zavatra profond be ataon'zareo ao hoe tia zany ny hiranay a fa mbola misy dikany hafa le izy dia ohatrany hoe iny zany anisan'ny aingam-panahiko rehefa manao sary hoe mba te hamerina ny zavatra nataon'zareo a dia anatin'izay andrakandrany koa ny fanararaotako manao challenge amin'ny tambazotra tserasera tamin'izany a io 2024 a nanomboka nalaza le challenge hoe draw the senior style misy mpanao sary a efa hoe mahay be a mety hoe tsy mahay be fa hoe tia misy olona nataoko sary a dia afaka averinareo amin'ny tianareo anaovana azy izy dia nanomboka tamin'io zany be lehibe mihitsy ny mpanao sary a eran-tany a na eto Madagasikara manaraka an'io challenge io dia hatramin'izao mbola betsaka ny manao an'io dia io zany tena nisan'ny zavatra nataoko zany hoe mamerina sarin'olona manao izay challenge ahitako rehetrarehetra eny a zany dia vanim-potoana faharoa nanomboka tamin'ny 20 taona zany tamin'izany nanomboka matotra kokoa amin'ilay resaka sary nanomboka jereko amin'ny projet zany le sary ataoko tsy mieritreritra intsony aho zany hoe za te hanao sarin'izao dia izay fotsiny fa lasa mieritreritra hoe misy lohahevitra tiako atao a misy tantara tiako apita misy hevitra tiako apita dia lasa mimatotra kokoa zany ny fandraisako an'ilay fanaovana sary dia anisan'ny projet tiako indrindra nanao azy tamin'ny 2024 io le malagasy fashion mieritreritra ny akanjo amin'ny andavanandro fa asiana côté kely matadidy an'izay hoe gasy zay io zany io anankiray io zao bodofotsy fanaovana betsileo io ny voalohany indrindra nataoko tamin'io projet io dia io zany hoe aleo tohizana ohatrany afaka mbola trandrahana le hevitra dia ohatran'izay foana zany nanao karazana projet foana zany tamin'izay fa tsy hoe manao sary hoe tia misy voninkazo dia mba tiako ataoko voninkazo koa zany nataoko amin'ny sariko dia mimatotra teo zany le izy dia tonga ny Covid-19 en même temps za licence mamarana fianarana le fianarana nataoko io resaka marketing et communication be dia be ny zany mety tsisy idirany amin'ny sary fa amiko manokana aloha izay zavatra rehetra ianarako tsy maintsy ahitako zava-tsoa foana tsy maintsy ahitako utilité amin'ny fiainako zany dia za koa moa tamin'izany niteneny mamanay hoe ndrio menimena amin'ny publicité foana hoe ratsy be dia ndany ianao mianatra le izy dia io za hoe ndeha hianatra le izy zany dia teo nahitako kokoa hoe na lalako zavatra kokoa hoe misy zavatra mila hajaina raha resaka communication raha hoe hanao dia za zany nahita hoe raha hanao sary azy zany a dia misy zavatra mila eritreretiko be hoe na dia ahita voninkazo ary le olona mety zavatra hafa ny ao an-tsainy hoe ohatrany matadidana président ohatra le izy dia lasa tsy mety dia ohatraohatran'izay dia nanomboka teo amin'io 2020 io zany nanomboka ny asako dia tena hoe sady misy stress ny asa misy stress fianarana fa ny azoko tenena zany hoe le tsy ny abandona zany tena nanampy anahy sady le manana toe-tsaina hoe misy zava-tsoa foana ho azoko ao misy expérience foana ho azoko ao dia ny fahaizako amin'izao aloha azoko daholo amin'ny asa rehetra nataoko izay asa rehetra nomenana tsisy fantatro daholo tena tsisy fantatro hoe mila manao sarina anao dia za mbola tsy nanao an'izany fa zareo tsy mahalala hoe za mbola tsy nanao an'izany fa hoe hoe ataoko zany dia izay zany dia expérience daholo izy ohatra hoe amin'ny salto
io zao sary raha za manokana aloha tsy eritreritra nanao sary ohatra zao hoe détourner resaka Disney sy ohatr'izany fa zay zany ny hevitra avy any amin'ny zareo any ambony sy zay rehetra miasa amin'ilay izy dia zay zany ny hitako hoe raha za rery dia tsy ao zany le expérience hoe afaka mivoatra kokoa le sary afaka misy idée hafa afaka trandrahana dia ohatrohatran'izay zany mitenenako hoe ny asako no tena nitondra zavatra lehibe tamin'ny fahaizako sary. Justement itokely amin'izay ny resaka be mihitsy idéal soa hoe fa ny asa ohatr'izany tsy tena hoe iasany idéal soa ilay izy dia raha ohatra misy olona hoe androany afaka resahany idéal soa hoe ahoana ny tokony ataona hoe inona ny conseil mety omeny idéal soa anazy raha ohatra izy te hiasa amin'ny sehatra io dia inona ny tsara tokony ataony inona ny mety hoe conseil afaka omeny idéal soa anazy. Voalohany indrindra aloha raha hoe asana mpanao sary dia mazava azy ianao mila mahay sary. Misy fahaizana sary io be dia be ny teny hoe mahay sary be indry talent don anao ilay izy fa za aloha tena hoe fianarana sy fikarohana ny betsaka hoe mila mazoto zany ianao mianatra sy mitady hoe ahoana no ahaizako sary dia io fahaizana sary io miankina be amin'ny zavatra ao an-tsainao sy ny tananao tena hoe ny tananao satria na dia hoe tsara be ary ny hevitra ao andohanao tananao mbola zaza tsy arany zany hoe za te hanao sary architecture be hoe building be fa ny tananao tsy mahay an'izany fa olona kely zao ny ainy dia zay zany hoe mila manazara tena foana ianao hoe manao sary na isan'andro ary atao foana izay misy ngamba ny mpanao sary ngamba tena mahay zao hoe manao sary mandritry ny 100 andro tondra amélioration zay fa ao koa le hoe raha hoe zakanao le izy dia ataovy tsikelikely be dia be ny fomba fianarana sary misy re tena try hard be hoe ataoko sary isan'andro misy re mandeha tsikelikely fa rehefa tonga amin'izay tanjonao zay ianao dia zay dia efa tsara izay dia faharoa ngambany ilay mindset hoe aza mora ketraka hoe ny olona anankiray tsy mahay sary be noho za tsy hanao tsony na aza mora ketraka hoe amin'izao efa misy ny intelligence artificielle dia hoe misy afaka manao sary fotsiny dia za tsy hanao sary tsony fa za mino hoe raha manohy foana ianao dia tsy maintsy hitan'olona foana ianao hoe tena mahay iny tena niezaka be iny misy vokany foana zany niezaka dia zay raha ravintsika kely zany mety hoe miconseil meny idéal soa dia hoe mila tia mikaroka mila miezaka mila mizatra manao an'ilay izy dia tsy mora ketraka zay mety efa nahazo anatra maromaro avy tany amin'ny idéal soa mihitsy nyzao zay teo dia raha mijery an'ilay sary efa mivoaka rehetra teo dia hitana hoe tena tsara be hatra mbola kely idéal soa dia efa navita zavatra oatra reny dia za zao tena te halala hoe inona ny source d'inspiration ny idéal soa nataoko iny hatrambola kely hatramin'izao na mety hoe site olona ve artiste hafa ve tsy haiko ny inspiré any idéal soa amin'ireny œuvre reny ny azo ataoko hoe inspiration hoe nanaitra voalohany hoe tambola kely hoe za tia manao sary dia ny zavatra hitako ny boky nivakiako ny boky fanjairany mamanay nisy ny antsoina hoe ino zany le croquis kely reny dia détaillan'zareo be le izy boky taloha be zany le izy dia nisy koa ny vidéo sy ohatr'izany amin'ny télé ohatr'izany mi-inspiré anahy daholo zany fa raha le taty aoriana le za nanomboka hoe tiako atao asa le sary dia lasa filtreko ny inspirationko hoe za amin'ny tambazotra tserasera anaraka olona efa professionnel
lasa mety gaga ngambany izay namako efa maniny izy miala fa lasa novaiko daholo mihitsy zany ny olona rahako hoe ty olo ty manao sary paysage fotsiny fa tena hainy mamoaka an'ilay izy dia reny olo reny tena rahako amin'izao tsy afaka miteny anarana satria tsy tadidiko fa le sary tena tadiavako azy dia izay zany amin'izao zany resaka zavatra amin'ny internet foana zany vao maika inspiration ako amin'izao fa amin'izao zany trano miezaka miala an'izay hoe amin'izao ohatra ny tiako kokoa le mivoaka any amin'ny ville mijery ny fiainan'olona dia inona ataoko sary lasa te hamaky boky amin'izao satria ohatra ny matsapa tena tsy dia mamaky boky loatra intsony dia ohatrohatran'izay. D'accord. Dia hono mety hoe en tant que hoe artiste illustratrice mety misy spécificité manokana tokony ananana ve misy toetoetra tsara ananana ve raha hoe te hiditra anatin'ny sehatra asa anankiray io? Izay hoe mahay zany atsoiko hoe curiosité ngambany hoe izay zavatra rehetra hitanao lasa mijery foana ianao hoe inona no mahatsara ny ohatra, inona no raha mijery sary ianao dia inona ny mahakanto any ohatra ohatrohatran'izay ny fiatomboany dia izay koa ngambany ny ankamaroan'ny mpanao sary mety tsy hainy akory izy hoe manao observation be izy fa ohatrany tiany fotsiny ilay izy dia jereny foana dia izay hoe averiko foana hoe ilay aza mora ketraka rehefa hoe misy olona mahaino ianao fa vao maika ary tokony hanosika anao ilay izy hoe vitako io raha miezaka satria izay ny hitako betsaka indrindra namako amin'ny FB sy ohatr'izany misy andany iray mahay sary be tena hoe mahay sary be fa ireo tia menimenina mihitsy hoe mahay sary be izy dia tsy anao zareo tena hoe manao sary any ambadibadika any dia miverina avy any zareo mahay be dia misy ny andany anankiray misy menimenina foana hoe tena mahay sary be ty olo ty aleo tsy asehoko ny anahy izay foana ny excuse ny zareo ao dia ozy hoe atao foana rehefa afaka manao fa za zao amin'izao mieritreritra hoe tamin'izaho mbola ankizy mety mbola afaka nanao sary bebe kokoa dia ny fahatelo hoe aza tsoahana izay tsy hainao aza tsoahana izay tsy hainao za rehefa mandinika dia be dia be zavatra ny tsoahako tamin'izaho 12 taona zany mbola nitsoaka an'ilay photoshop mbola vao nisikafako ilay izy dia dinihako eo fotsiny dia lasa mandeha dia lasa manao painty dia avy eo koa mbola nitsoaka hoe mila mianatra amin'ny antsipriel kokoa hoe mianatra anatomie hoe tena jerenao hoe ahoana izany construction na lohan'olombelona izany dia izany koa nitsoahako rehefa avy eo tsy maintsy miverina tamin'ilay izy any dia hitako hoe raha nianatra amin'ity tany am-boalohany mety mbola lavidavitra kokoa dia izay hoe aza tsoahana izay tsy hainao fa force eo raha mety hoe nary fa tsy maintsy misy vokany foana ilay izy. D'accord. Dia justement hoe anatin'izay hoe aza mitsoaka mila mianatra mila mifonsa dia tsika rehefa vao manomboka manao zavatra dia ohatrany hoe tsika raha misy mi-soutenir raha misy manampy dia zao tena antany hoe idéal soa ve tamin'ny niditra tanatiny io nisy cercle ananampy ve mety hoe nisy structure ananampy ve tamin'izany anatiny hoe ny environnement général ny resaka art misy manampy ve angamba ny fanontaniana hoe voalohany indrindra tsy dia hoe misy manampy hoe hita be hoe toy izy fa tsara fa ny azo ataoko hoe ny supporterako voalohany ngambany mamanay izy tsy niteny hoe toy izy le sary sotra izany ndraindray izy mibedy anao hoe io sary io foana ve fa hitako izy amin'ny zavatra ataony ndraindray izy mody avy any am-piasana manatitra magazina hoe ty misy resaka sary ony dia izy koa tsy dia hoe mahay be hoe ty tena hoe ho an'ny professionnel sotra izany fa hoe ty mba misy boky dia vakiako betsaka ny zavatra nentin'ny mamanay resaka sary boky fitaovana crayon kely ary nentin'ny daholo fa avy eo mbola miverina foana amin'izay vanim-potoana 9 soarivo izay tamin'io nisy karazana fionana kely amin'ny mpanao sary tsy tena hoe officiel be fa nisy olana anankiray ndao mba iona
de tamin'ny voalohany indrindran'io aho izy hoe za tsy andeha any fa za matahotra olona de tsy nandeha fa aveo le tamin'ny faharoa izy hoe tsy aleo ve mba jerena ihany sitrany mba mahita zavatra inahana vaovao a sitrany mba mahazo namana mpanao sara mitovy aminao de nandeha tany a de nisy any Eritrina tao zay nanao sary tao izy nisy olona fotsiny teny hoe mba ampiseho anay hoe ahoana ny fanaovanao sary de hoe ok de nijereko teo le izy de nahazo ohatrany hoe confirmation zany hoe ake tsy de hafa loatra amin'ny fomba fanaovako sary le izy de teo nahita hoe mila miezaka fotsiny ake hoe ahatsara kokoa ny sary ataoko de ohatrany hoe satria tamin'izany aho zany anaty lohako nataoko compliqué be le fanaovana sary hoe reny olona matiany reny tena manana fomba manokana nefa rehefa nijery anazy a de tsotsotra ihany ny fanaovana sary de zay zany hoe raha hoe misy fionana na afaka mijery olona mahay manao sary de mila rarotiny zay fa manampy be. D'accord. Mais justement, c'est le conseil de s'entourer amin'ny olona efa mahay an'le izy afaka s'inspirer vanao de afaka manampy anao hitombo kokoa de ivadika resaka hafa kely mety tafiditra anatin'izay ihany fa concept resaka hafa mihitsy indray resaka kokoa an'ilay victoire ny idéal souvent aingana taotsika rappelena anareo moa hoe idéal soa nandresy tamin'le hackathon BD nikarakarainy amin'ny vola récemment teo de te antany kely ny idéal soa ahoana ny aina ny idéal soa an'izany nanao ahoana le challenge atao anatin'le izy nanao ahoana koa le nandresy anazy afaka tsariny idéal soa kely fe tamin'io aloha za tena hoe isorana manokana ny algorithme Facebook nampisehoana le satria hitako hoe be dia be ny olona menomena hoe tsy hitanay akory le hoe compétition de io zany ozy hoe aleo mba hanao an'ity fa ny antony be dia be ny antony nandresako anjara tamin'io voalohany zay hoe challenge zay mba te hanao challenge hoana sady fialako nenina zany amin'ny fifanana be dia be fansesa tsy afaka nandresako anjara noho ny fianarana tranga amin'ny fianakaviana sy ohatr'izany de fatelo koa satria misy vola de tamin'io zany tena hoe ny mindsetako toetsaiko tamin'izany hoe tsy maintsy azoko le voalohany nanao fifanana ihany teo aloha fa tamin'izany tena tsapako hoe manao an'le izy fotsiny hoe farafaratsiny na hoe fatelo ohatran'izay fa tamin'ity tena hoe tiako azo le amboara zany de tena nataoko zay farahiriko amin'le izy za mpanao sary fa za tsy mahay tantara tsara ny fanoratana tantara mbola hafa indray de teo indray mbola miverina tamin'ny hoe fikarohana tamin'ny internet hoe ahoana manoratra tantara inona no andrasana amiko raha hoe hanao tantara tsara momba an'izany hoe sécurité financière zany na zany mbola tadiaviko tamin'ny Google hoe inona daholo ny momba an'izany satria tamin'ny voalohany nieritreritra hoe resaka fiariana fotsiny le izy ke aveo mbola misy zavatra be dia be azo resana de zay zany hoe nataoko zay ezaka rehetrarehetra afaka nataoko mba tsara an'le izy mbola mijery koa tantara tsara hafa hoe ohatrany ahoana ny tantara tsara hoe tena professionnel hoe ahoana ny habean'ny bulle de texte ahoana ny fandehana loko raha hoe resaka zavatra mampalahelo na mampifaly tena zay daholo zany nijereko tanatin'le izy de io ny vokany de zay inona ny mety hoe lesina mitsoa ny idéal soa tanatin'le aventure ny any idéal soa an'izay hoe ilaina le matoko tena na de hoe amin'ny farany mety hoe diso fanantenana fa mety hoe misy mpanao sary tena hoe mahay fa noho ny tsy fisian'ny olona miteny anazy hoe mahay ianao na ny fahitany hoe mbola lavitra mbola lavitra ezaka izy de ilaina ny matoko tena de ilaina koa
ny manome zay farahirany rehefa anao zavatra. Dia anatin'izay foana ihany hoe matetika rehefa manano sary zavatra ohatr'izany dia ohatrany hoe idéal soa ny tena anazy dia ahoana ny ampidirana vola amin'ny sary ohatr'izany dia diako fatarina ahoana ny hevitra idéal soa ny amin'ny contexte eto Madagasikara actuellement ny amin'ny hoe fanaovana sary ny asana artiste en général ohatrany ahoana ny fahitana idéal soa anazy. Raha fahitako anazy amin'izao hitako hoe voatra kely raha tamin'izaho 12 taona na 12 taona mety hozy aho hoe tena tsy misy azo aleha mpanao sary fa amin'izao mahita hoe be dia be ny fanomezan-danja ny zavakanto misy trano fampiratiana misokatra misy mpanao sary gasy any ampitan-dranomasina manao fampiratiana mandeha festival BD ohatran'izany dia ohatrany hoe manome espoir kokoa zany izay fa eo ihany ilay fifanoherana kely hoe misy foana ny gasy any ambadika any tsy mahalala an'izany hoe atao inona ny zavakanto fa maninona ny mila homen-danja fa maninona ny andovola ho amina tableau ohatra na ho amina sary ohatr'izany dia eo ngamba ny ilaina ny fisian'ny vondron'ny mpanao sary na tsy haiko hoe mba hoe hanomezan-danja an'izay satria betsaka ny any mpanao sary mety tsy araky ny sary ataony vola azy ny ohatr'izay. Efa maraparantsika misy tena zavatra manetikitika be anazay tiako antanina ny idéal soa en tant que freelance betsaka ny artiste gasy miasa en freelance dia te afantatra kely ahoana ny iainany idéal soa an'izany ahoana ny expérience ao anatiny misy toetoetra tsara manana ve tsy haiko ahoana ny iainany idéal soa anazy. Sarotra ihany aloha ilay izy sarotra satria raha eto Madagasikara tsy dia betsaka ny hoe contrat hoe ho ana mpanao sary ary raha misy ary dia efa manana ny mpanao sary zareo amin'izay fa hatramin'izao aloha mbola misy ihany ny olona makaty amiko hoe misy sary mila ataonay dia izay angamba ny ilaina raha hoe na freelance na ninina asa dia ilaina ilay fifandraisana amin'ny olona hafa na fotsiny hoe izay teneniko izay hoe raha mitsoaka foana hoe za tsy te resaka amin'olona tamin'ilay fihaonana kely na mpanao sary mety tsisy mahafantatra dia izay hoe raha azo atao dia hatreo foana izay vondrona sy fihaonana sy ohatr'izany na dia hoe iresaka tsisy dikany amin'ny olona fa tsy maintsy hoe tadidiny ianao hoe ianinika mpanao sary afaka iverenako izy avy eo dia izay ngamba ny ilaina amin'izao fiainan'izao. Du réseautage rapidement en fait. Tena mahafinaritra be mihitsy en fait les discussions satria hitako hoe misy réalité koa zany hoe tsy mivendre rêve fotsiny kotsika ho an'ny tanora hoe tiens si vous êtes artiste dia vous allez gagner beaucoup d'argent non plus dedans fa misy réalité ampianana ao anatiny dia idéal soa angamba androany tsapako hoe preuve be ana hoe courage na persévérance koa anatin'ilay asana illustratrice asana freelance en général dia preuve ana talenta malagasy koa dia on te remercie d'avoir accepté d'être avec nous tandroany dia hanome fotoana kely ny idéal soa dia izara kokoa momba ny asany idéal soa inona ny projet ny idéal soa izay ho avy ao arindrina kely ao na raha misy message tiany idéal soa saraina ho an'ny mpijery antsika androany. Projet aloha zao tsy dia misy satria raha hoe projet dia amin'ny contrat tsy azo zaraina fa ny hafatra kely ngamba no an'ny mpanao sary tanora mety hoe mitovy taona amiko fa tsy mbola en freelance dia ny hoe aza misalasala resaka amin'izay efa mahay zareo amin'ny ankamaroany izay mpanao sary rehetra tsy manda zany hoe mba zareo hoe ohatrany ahoana ny expérience anao za zao tena matsapa tena nisy nanampy be ces temps-ci hoe ndriny tokony efa havita an'izao fa tsy ampy tosika kely sy ohatr'izany dia aza misalasala manantona an'ny zareo aza misalasala koa mampiseho ny asa tananao fa rehefa miezaka ianao dia tsy maintsy misy vokany foana izay.
Merci beaucoup idéal soa tamin'ny fahampisarahana nataoko hoe nizaran'izay zavatra rehetra nanatany ana finaritra be nahita ny œuvre hatramin'ny mbola kely tena moi je suis très impressionnée donc merci pour le partage merci nanaiky niakatra teto amin'ny plateau any ayayay dia mino zay hoe mety ho tremplin ihany koa nampy any idéal soa mbola mpivoatra kokoa ny fasan'ny idéal soa ny nahatongavany idéal soa teto dia mankasitraka atsika rehetra koa nanaraka anay androany mbola manasa anareo zay tsidika ny page ny idéal soa ihany koa mahita sary manja bebe dia be nareo ao aza misalasala mijery parler ihany koa de ses œuvres de ce qu'elle fait vous pouvez aussi parler de ayayay aza mitsahatra manaraka ny page ny ayayay fa mbola misy be dia be ny invité hitanareo hoentinay hiakatra eto amin'ny plateau izara aminareo ny asany en tant qu'artiste izara aminareo ny passion sy ahafahanareo mianatra ihany koa zany hoe fiainana freelancer en général sy artiste eto Madagasikara zany mianatra fiainana daholo